Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Ho aminao mandrakarivany ny fahasoavan'ny tompontsika. Faly miona aminao indray hanohy ny fiarahana mandinika ny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo isika. Ny toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny 17 no vakintsika anio. Alohan'izany dia ara-misaotra ny tompo isika ary angataka ihany koa ny fanahy masina mba nahazava amintsika izay tiany ho fantatritsika indray anio. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay io, amin'ny anaran'ilay tianay dia Jesosy malala anay, lay zanaka malalanao ny rahainao tetỳ an-tany anambara aminay, ny fitiavanao anay no anatonanay ianao mba hisaotra anao tratra izao fotoana izao indray, izay azonay miaino ny teninao. Tompontsoa anay mandrakarivany tompo, ny afaka miaino ny teninao, ary dia mangataka izahay noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao, mangataka izahay mba ny fananao masina no anazava amin'ny teninao aminay, ary hitondra fiaina mbaovao anay ny fahalalana ny sitrakao. Amin'ny anaranao mpamonjy eo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Epistily nosoratana ho an'ny Hebreo toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny 17. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra any amin'ny fitsarana aza isika, dia aoka isika hatahotra fandrao mba misy eo aminareo to tsy mahatratra izany. Fa isika koa dia nitoriana filazantsara tahaka ireny ihany, kanefa ny teny izay efa reny dia tsy nahasoa azy satria tsy niary finoana tamin'izay nandre. Fa isika izay nino no miditra amin'izany fitsaharana izany, araka ny voalazany hoe, toy ny anyanako tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy, na dia vita hatramin'ny nanorena zao tontolo zao aza ny asa. Fa nilaza ny andro 7 izy eo amin'ny teny anankiray araka izao, ary Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro 7. Ary amin'izao koa tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy. Koa satria mbola hiditra eo ihany ny sasany, ary izay nitoriana filazantsara tamin'ny voalohany dia tsy niditra no tsy finoana, dia mametra andro anankiray indray izy, na dia efa ela toy izany aza. Milaza ao amin'ny Davida hoe anio, araka ny voasoratra hoe anio raha iain'ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo. Fa raha Josoa no nanome azy fitsaharana, dia tsy mba nilaza andro hafa tao aorian'izany izy. Koa dia mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra, fa izay niditra tao amin'ny fitsaharany dia izy koa no nitsahatra tamin'ny asany tahaka n'Andriamanitra tamin'ny azy. Koa aoka isika hazoto hiditra amin'izany fitsaharana izany, fandrao isy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka izany koa. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy, ary ny tonina sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo, ary tsy misy zavatra ary na inona izay tsy miseho eo anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ariary eo imasony izay efa ranony ataontsika. Ray masino manamasinana eo amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana.
araka ny mahazatra antsika rehefa mandinika ny mana dia mametraka fanontaniana sika hoe inona ny fahamarinana zay ambarany tenin'Andriamanitra amintsika amin'izay nivakiana teo. Fahamarinana anankiray dia izao: maty antoka zay mandre ny filazantsara nefa tsy mino. Hoy izy ny 1:voalohany: ko na dia mbola misy teny fikasana fahiditra amin'ny fitsaharany aza isika, dia aoka isika hatahotra fandrao mba misy eo aminareo to tsy mahatratra izany. Deo koa izy amin'ny 5: ary amin'izany koa tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy. Zany hoe mba nandre ihany izy ny teny ny amin'izany fitsaharany zany, mba nandre ihany izy ny amin'ny filazantsara. Saingy izao tsy nino izy de tsy tafiditra tamin'ny fitsaharana. Zao nefa tena programan'Andriamanitra raha jerentsika ny voalaza eto moa dia zanak'Israely nentinao any amin'ny tany Egipta ny tiany ambara. Tena programan'Andriamanitra mihitsy ny tondra ny Israely ho any amin'ny fitsaharana. Hitantsika amin'ny toko 7:9-10 ny hoe fa iza moa no nahatezitra azy rehefa nandre, tsy izay rehetra nentiny Mosesy niala tany Egipta va? Hony ny toko 7:9-10. Iza no nampatezitra azy 40 taona? Tsy izay nanota va ka dia niampatrapatra tany anefitra ny fatiny. Izany hoe na dia ny tany Kanana aza no nampanantenaina azy ireo, ary programan'Andriamanitra mihitsy raha vao niala tany amin'ny tany Egipta izy, tsy niamono an'ireo zanak'Israely ireo any anefitra ny programan'Andriamanitra, fa nitondra ny Israely any amin'ny tany Kanana. Saingy izao noho ny tsy finoana, tsy tanteraka noho ny finoana izy ireo. Ny 7:10 amin'ny toko 7 ny manazava zany amintsika, efa hitantsika omaly zany, ka dia hitantsika fa tsy nahazo niditra izy ireo noho ny tsy finoany. Ary mazava loatra fa ny tsy finoana dia arahina tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ka ny fandavan'izy ireo ny hankatoa ny tenin'Andriamanitra, izay mazava loatra fa porofo ny tsy finoany dia nahatonga azy tsy niditra tany amin'ny tany Kanana. Zao nefa inona ny lesona raisintsika amin'izany? Tandindona ho antsika ihany Israely. Tandindona ho antsika ihany Israely mba hitandremantsika. Satria maty antoka ny mandre ny filazantsara nefa tsy mino. Maty antoka ny zanak'Israely mba navotana avy any amin'ny tany Egipta nefa tsy tonga any amin'ny tany Kanana. Maty antoka isika raha mba misy ny programan'Andriamanitra hananantsika fitsaharana, kanefa tsy mba mandray izany isika. Andengeo jerentsika ny mino ny filazantsara no miditra ao amin'ny fitsaharan'Andriamanitra. Zavatra voalaza zany ny 4 hoe fa nilaza ny andro 7 izy ao amin'ny teny anankiray araka izao, ary Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro 7. Kanefa io andro 7 io, ny 9 dia milaza hoe ko satria mbola hiditra eo ihany ny sasany, ary zay nitorina ny filazantsara tamin'ny voalohany dia tsy niditra noho ny tsy finoana. Misy zany fitsaharan'Andriamanitra tia ny hidirantsika, ary io fitsaharana io eto dia jereny tsara ny amin'ilay hoe fitsaharana, fa lay sabatan'Andriamanitra tamin'ny andro 7 ihany no ambarana io. Saingy lay sabatan'Andriamanitra tamin'ny andro 7 dia fitsaharan'Andriamanitra. Saingy natao eto izy rehefa mandinika isika dia natao ho taratry ny fitsaharantsika ao amin'Andriamanitra izany. Dia ngamba ianao hoe fa ahoana ary zany? Ny mino ny filazantsara dia miditra eo amin'ny fitsaharan'Andriamanitra. Nitsahatra tamin'ny andro 7 Andriamanitra tamin'ny asa zay nataony, ary izay rehetra mino an'Andriamanitra ihany koa dia tokony hitsahatra amin'ny asany. Dia hitantsika amin'ny 5:9 zany hoe miditra amin'ny sabata fitsaharan'Andriamanitra zany. Hoy izy hoe raha Josoa nanome azy fitsaharana dia tsy mba ho nilaza andro hafa izy taorian'izany,
koa dia mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra. Ary io sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra io dia mazava loatra fa tsy ny andro fahafitony testamenta taloha akory no ambarany, fa ny fitsaharan'ny olona ao am' Kristy. Zany ho ianao. Ny olona maro de miezaka manao asa araka ny hevitry ny tenany izy mba hahatonga azy ho tafiditra ao amin'ny fitsaharan'Andriamanitra, mba hahatonga azy ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izao anefa tsy tafiditra ao amin'izany fitsaharan'Andriamanitra zany amin'ny herin'ny tenanao ianao na amin'ny asa zay ataonao, fa ny idiranao ao dia ny finoanao fa efa vitan' Jesosy ny asa-mpamonjena. Efa vitan' Jesosy zany, tsy amin'ny asan'ny lalàna intsony no idiranao amin'ny fitsaharan'Andriamanitra, tsia, fa amin'ny finoanao. Fa maty ny soleloko anao teo ambony hazo fijaliana Kristy, ary vitany zany famonjena zany. Raha mino zany ianao dia tsy manao asa intsony hamonjenanao, fa mino ny famonjena vitan' Jesosy, ary izany ny olona atao hoe miditra ao amin'ny sabata fitsaharan'ny testamenta vaovao. Ary zany namporisihina amintsika hoe aoka isika azo tohiditra amin'izany fitsaharana izany, hatoky sy hino hoe na inona zavatra misy. Jesosy Tompo efa maty ny soleloko teo ambony hazo fijaliana. Mino zany aho, ka tsy ny asa zay ataoko intsony hitsahatra amin'ny ezaka zay ataoko aho, tsy ny ezaka zay ataoko intsony no azahoako ny fitsaharana ao amin'ny Tompo, fa ny finoako fa efa vita ny famonjena. Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany de tandindon'ny Kristy Tompo lay niteny teo ambony hazo fijaliana hoe vita ny asam-pamonjena. Ko satria nitsahatra Andriamanitra tamin'ny andro fahafito de mitsahatra ao am' Kristy kosa vitany tompo ny famonjena, ary izay no sabata fitsaharana kristianina. Ambaran'ny Hebreo 4:7 ary ampirisihina antsika hoe aza ny herin'ny tenanao intsony, aza ny asa fiezanao intsony no heverinao anazahoana famonjena, fa miantombena ao amin'ny fitsaharana amin'ny finoana fa efa maty ny soleloko anao Kristy, ary vita hatreo ny asa-pamonjena ho anao. Maty antoka anefa ny olona raha mandre zany ianao nefa mbola mitady lalaka hafa azahoana famonjena ihany hitsaharanao, anananao ny toky sy ny fiadanam-po ho amin'ny famelan-keloka, dia milaza aminao hafa maty antoka ianao, satria tsy ho vonjena ianao amin'ny asa ny fahamarinan'izay ataonao, fa ho vonjena ianao ny amin'ny fonao any Kristy Jesosy. Maty ny soleloko anao teo amin'ny hazo fijaliana. Ny anankiray koa izay fahamarinana izay ambarana eto dia ny hoe io sabata fitsaharan'io dia ataony hoe anio, satria izao ny voalaza amin'ny andinin'ny fahafito, mametra andro anankiray indray izy, na de efa ela toy izany aza. Milaza ny ao amin'ny Davida hoe anio, araka ny voalaza teo hoe anio raha iain'ny fiaino anareo azy na mafy ny sabata fitsaharana izany de ny anio. Ny rahampitso manjary anio, na rafaka tsy manjary anio rehefa tonga amin'izany fotoana zany ianao. Zany hoe ny andro rehetra dia andro azahoanao miditra miaina amin'izany fitsaharana izany, ary izany no sabatan'ny testamenta vaovao. Ny andro rehetra tidirana fa vitany Kristy ny famonjena, ka tsy ny herin'ny tenanao intsony no iazanao azahoana famonjena, fa ny finoanao Kristy maty teo ambony hazo fijaliana. Io zany no andro mpahasoavana, zany an'io zany bata fitsaharana ho anao, andro mpahasoavana ho an'ny mino io. Mitsahatra amin'ny asa amin'ny fiezana ho vonjena aho, fa mipetraka kosa, mitoetra kosa ny Kristy. Anio zany hoe isan'andro de miditra eo amin'izany sabata fitsaharana. Na tonga ny mpanoratra ny Kolosianina, Paoly zany nanambarany hoe aza misy evela hitsara anareo
jerentsika nge ny kolosianina toko 2 ny andininy 20 sy 17 satria tam'izany fotoana zany manko de nisy olona nitsara ny kristianina. Ianareo mbola manao an'zao, mbola mihinana nitsy, mihinana andro tsy vonjena mihitsy ianareo, raha tsy firany ianareo tsy vonjena, raha tsy mitandrina ny sabata ianareo tsy vonjena, raha tsy zao ianareo tsy vonjena. De hoy Paoly ao amin'ny kolosianina toko 2:4 sy 17. Ko aza vela isy tsara anareo ny amin'ny fihinanana, na ny fisotro, na ny andro firavoravo, na ny voaloham-bolana, na ny sabata, aloko ny zavatra ho avy ireny, fa ny tenany de any Kristy. Aloka ihany reny. Fa ty aoriana rehefa aseho ny zavatra rehetra de zao ny hoe aza manao an'ty, aza manao an'ry, ataovy ty, reny lalàna reny, tandremo izy, tandremo roa, de hoy izy hoe ny sabata fitsaharana de ao am' Kristy ny misy azy, ka tsy hoe fitandremana andro intsony no atao hoe mitsahatra amin'ny andro sabata, fa mitsahatra ao amin'ny famonjena zay Kristy ho antsika. Ary izao no zavatra hita, raha misy olona miezaka mba ho vonjena izy amin'ny asa zay ataony, de mahatsiaro ihany ny tenany hoe tena tsy vitako hoe. Satria tsy misy olona ao amarinina amin'ny asan'ny lalàna, tsy tanteraka izany. Ary zay olona kosa nefa mino any Kristy, voaomby tamin'ny hazo-pijaliana, ny solo elokazo teo ambony hazo-pijaliana, ny fotoana rehetra de anana ny fiadanana.